AFAFI-FET ankafaliana momba hampiraria-tsoatrany ary no entina miarahabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny pejy Facebook ny AFAFI-FET foibe nasionaly. Arabaina ihany koa isika tratr'izao andro lehibe ankalazain'ny fiangonana ny nampiakarana ny Masina Maria any an-danitra izao. Izy ilay renin'ny mpanavitra, renin'ny fiangonana ne hitondra eo am-pelatanan'i Jesosy Kristy zanany antsika fiangonana manontolo. Hifampizara amintsika eto ny fiaimpiainan'izy ireo ny AFAFI-FET avy amin'ny Diosezy ANTANANARIVO, koa dia maneho sahady ny fisaorana azy ireo isika amin'ny fifampizarana ataon'izy ireo amintsika. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainana sy ny fanabeazana eo anivon'ny AFAFI-FET manko ny fifampizarana toy izao. Koa manasa sy manentana antsika handray anjara sy hivelona amin'izay fifampizarana izay amin'izay rehetra mahasoa, koa dia mahasotoa daholo ary isika rehetra. Izay AFAFI-FET rehetra eto amin'ny Diosezy ANTANANARIVO dia efa miarahaba anareo AFAFI-FET namana rehetra manerana ny nosy. Ny volana aogositra moa araka ny toromarika avy amin'ny fibe nasionalina dia anjaran'ny Diosezy ANTANANARIVO no manolotra ny fandaharana ato amin'ny tambajotram-pivavahan'am-maneran-tany manerana ny Madagasikara. Eto amin'ny paroasy katedrala Andohalo no misy ny foibean'ny Diosezy ANTANANARIVO. Eto ihany koa no misy ny sapelina ny olo-tsambatra Victoire Rasomanarivo, ary eto no loharanon'ny finoana an'ny Diosezy ANTANANARIVO. Iny Diosezy ANTANANARIVO moa dia arovan'ny Masina Maria ny torotoronina tsy azo keloko. Ny archevêque d'Antananarivo moa dia son excellence Monseigneur Odo Maria Arsène Razanakolona ary son excellence Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina évêque Mpanampy. Noho izany dia manasa antsika rehetra ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany miainga avy eto amin'ny renivohitr'ny diosèzy izay arovan'ny Masina Maria ny torotoronina tsy azo keloka. Izao ary tsika dia anaraka ny fampahafantarana fohifohy mahakasika ny Diosezy Antananarivo. Ny Diosezy Antananarivo dia ao anatin'ny faritra telo araky ny famaritana ara-panjakana. Ny ilany atsimo dia ny distrikan'ny Azolava faritra Vakinakaratra. Ny andrefana distrikan'ny Mersetosika ao anatin'ny faritra Itasy. Dia ny ilany avaratra distrikan'ny Betatao ao anatin'ny faritra Nalamanga, ary ny atsinanana dia ao amin'ny distrika Manjakandriana faritra Nalamanga ihany koa. Teto amin'ity toerana ity, eto amin'ny lagroton'ny Masomaria ity sy TsaTiLaKri any diosèzy ity dia eto ny loharanon'ny finoana, mitahiry ny finoana, ary teto ihany koa nametrahana ny takela-patserovana ho an'ny faha-fitopolo amby zato taona ny AFAFI maneran-tany, ny jobily faha-dimampolo amby zato taona ny AFAFI Madagasikara, ny jobily faha-zato taona ny FET maneran-tany, ary ny faha-dimy amby sivifolo taona ny FET Madagasikara. Tamin'izany dia nitsodrano ary nametaka nyity takela-patserovana teto ity ny son excellence Monseigneur Odo Maria Arsène Razanakolona, archevêque ny Diosezy Antananarivo, ary révérend père Zava-matratra Jean Rossel aumônian'ny AFAFI-FET tamin'izany fotoana, ary ny braon'ny diosèzy ny AFAFI-FET teto amin'ny Diosezy Antananarivo tamin'ny 15 novambra taona 2024. Teto amin'ity ihany, ty toerana ity ihany ny fankalazana ny faha-fitopolo amby zato taona ny aina sy famonjena ny fivavahana maneran-tany, ny faha-dimampolo amby zato taona ny aina sy famonjena ny fivavahana Madagasikara, izay nitokanan'ny son excellence Monseigneur Odo Maria Arsène Razanakolona, archevêque ny Diosezy Antananarivo ihany. Ary teto nanamarika lehibe indrindra ny mon-père Frédéric Fornosy, directeur international ny tambajotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany.
Raha ny firafitry ny eto amin'ny diocèse Antananarivo moa zany no asiana resaka dia manana ny antsoina hoe vicariat ny eto amin'ny diocèse Antananarivo. Ny vicariat moa zany dia fitambarana distrika maromaro, izay no antsoina hoe vicariat. Ka ny eto amin'ny diocèse Antananarivo zany dia misy vicariat 7 no mandrafitra ny diocèse. Ny distrika zany dia 140 no misy eto amin'ny diocèse Antananarivo. Dia ireo distrika ireo indray dia misy fiangonana maromaro no mandrafitra azy, ka ny fiangonana eto amin'ny diocèse Antananarivo dia manodidina ny 700 eo. Dia izay raha amin'ny ankapobeny ny firafitry ny diocèse Antananarivo. Raha ny fikambanantsika AFAFI-FET moa zany dia efa misandrahaka amin'ireo fiangonana misy eto amin'ny diocèse Antananarivo ireo. Efa misy daholo zany raha ny any ambanivohitra zany na ny aty andrenivohitra. Eny fa na ny sekoly ihany koa, sekoly katolika dia efa misy anio fikambanantsika AFAFI-FET io ihany koa. Dia izay raha ny eto amin'ny diocèse Antananarivo. Eto ndraiky kosa tsika zao dia anaraka ny tantaran'ny AFAFI-FET eto amin'ny diocèse Antananarivo. Ka dia manasantsika ary anaraka an'izany ka dia meno finaritra tompoko. Miainga avy eto amin'ny Akaramasinà Jean Baptiste Faravohitra tsika izay atao hoe Andoharano, satria teto ny loharano ny poiran'ny FET raha ara-tantara tamin'ny 22 novambra 1919 izay vao nankalazaintsika vao TsaTiLaKri zay tamin'ny 2019 ny fahazaro taona teto amin'ny toerana ity ihany. Dia tamin'izay fotoana izay indrindra no nitokanana ity tsangambato izay hitantsika ety ho an'ny diocèse Antananarivo ny fankalazana ny fahazaro taona. Ankehitriny miroborobo be tokoa ny fikambanana, satria raha ny atontanisa tsika farany dia mahatratra any amin'ny 5,400 ny mpikambana amin'izao fotoana izao, indrindra moa fa tao aorianan'izao fiboahana izao izay tena miorom-paka tanteraka ny fikambanana ary miorom-paka ao amponin'ny ankizy ty aim-panahy FET ity. Efa enimpolo taona mahery ny apôstolat de la prière tao anaty azo. Ireo rehetrarehetra moa zany dia nifandray tsy tapaka tamin'ny foibe nasionalina foana, dia eo ihany koa kazoko ny tany am-piandohana. Ireo mpisatroka rehetra tany amin'ny FET FET mahito milaly, fa ny ankehitriny moa dia ny AFAFI no resahantsika, satria ireny mpikambana rehetra ireny no mivorona tato amin'ny AFAFI. Dia ny atao ireo le ataontsika hoe aina sy famonjena fivavahana no mivondrona. Araka ny taridalana moa zany sy ny toromarika avy amin'ny foibe nasionalina dia ny mihoatra ny 520 taona na dia mbola tsy mana-tokantrano aza. Ireo rehetra mana-tokantrano efa nanambady, efa niteraka na dia latsaka 520 taona aza, dia ireo no avondrona atao amin'ny AFAFI. Ka anentanana ny rehetra izay mbola misalasala hatramin'izao fa sampana iray ny AFAFI mampisaraka ny mahankizy sy ny mahatanora ary ny sehatra ny fahalehibiazana sy ny fahamatorana. Ka sampana mahalehibe antsika atao amin'ny fizokiana ny AFAFI. Raha ny atontanisa fara moa zany dia mahatratra eo amin'ny 504 eo zany ny mpikambana ao amin'ny AFAFI amin'izao fotoana izao dia ny ao anatin'ny zanam-piangonana 350 zany izay amin'ny fiangonana Enjato eto amin'ny diocèse Antananarivo. Ny fikambanana masina AFAFI-FET moa dia misy ny hetsika izay fanao isan-taona ao anatin'ny tampon-katrohana iray. Ka dia eto amin'ity manaraka ity ary no anarahantsika n'izany hetsika fanao ny fikambanana zany eto amin'ny diocèse Antananarivo. Ka dia manasanao hatrany ary anaraka an'izany. Misy hetsika maromaro fanaona isan-taona eto anivon'ny diocèse, dia anisan'ny an'izany ny voalondarana ny récollection izay fanaona isaky ny alady voalohany amin'ny fiaviana. Eo ihany koa ny filan-kevitra izay fanaona isaky voalohan'ny tampon-katrohana sy ny famaranan'ny tampon-katrohana izay atsona ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany any anivon'ny vicariat, distrika, ny ekipa fototra. Fa indrindrandrindra ihany koa moa zany ny fiofanana ho an'ny mpanabena ny session izay ataonay isan-taona ihany koa izy io. Ao anatin'ny 3 taonan'ny fitondrana izahay no manatanteraka ny zakabe izay atsona ny mpikambana rehetra mandrafitra ny diocèse na ny satsampana rehetra moa zany, dia atsonay daholo amin'io mba ho tonga hiara-iombona satria fiombonana ny ato amin'ny FET. Fa manana ny hetsika fa mampiavaka azy ihany koa ny isaky ny vicariat sy ny distrika, toy ny hoe ny la retraite, ny asa missionnaire, journée d'amitié, pèlerinage.
Raha ny fomba fiasan'ny ekipan'ny diocèse moa zany na ny bureau diocèse dia tahaka izao manaraka izao. Eo amin'ny resaka fivirina dia mivory indray mandeha isam-bolana ny ekipan'ny diocèse izay nosafidiana isaky ny sabotsy fahatelo ny volana izany. De ao anatin'io fivirina io no amolavolana ny tetikasa sy ny zavatra miandry ao anatin'ny fikambanana. De ny ekipan'ny diocèse ihany koa dia manao ny tournée any amin'ny ekipa fototra rehetrarehetra any na ty an-drenivohitra na any ambanivohitra any dia mandeha makany daholo ny ekipan'ny diocèse ka ny ahafantaran'ny ekipan'ny diocèse zany dia ny any amin'ny ekipa fototra mandefa fanasana na io zaikabe na io fampiofanana na io fanatrehana dingana dia mandeha daholo ny ekipan'ny diocèse dia ny ao amin'ny ekipa no mifandamina dia mizarazara manatrika an'izany fampiofanana izany, fitsidiana izany tahak'izay zany ny fomba fiasan'ny ekipan'ny diocèse n'Antananarivo amin'ny fitantanana ny fikambanana zany. Tamin'ny taona 2024 tany dia mbola tany anatin'ny ekipa fototra tany amin'ny distrika Mahitsy tany amin'ny zanam-piangonana Ambotraivo no nisy anay tamin'izany fotoana izany mbola vitsivitsy izay no mpikambana tao anatin'ny AFAFI, mbola ekazokony koa tamin'izay fotoana izay nisy fotoana nanao recollection tany amin'ny Saint-Michel tamin'izany. Dia misy ny recollection ny avant, misy ny recollection ny carême ihany koa nisy anay rehetra tonga tamin'izany zany teo eo amin'ny 50 teo. Dia taty aoriana moa zany dia tsapa sy hita tanteraka ny firoboroboana satria raha nanao recollection zao zay tamin'ny volana Desambra tamin'ny taona lasa dia efa natratra tany amin'ny 700 mahery tany zany nanao recollection. Ny ezaka natao hatramin'izay moa zany sy ny fampivondronana ny AFAFI hatramin'izay ka hatramin'izao dia ny voalohany ny fanaovana filakevitra indroa isan-taona tahaka ny FET teo ihany, ny fanaovana recollection indroa isan-taona, dia ny avant ny alady voalohany amin'ny fiaviana sy ny alady voalohany amin'ny carême reo zany, dia ny ezaka fampiroboroboana samy miezaka ny isaky ny vikaria, ny isaky ny distrika, ny isaky ny zanam-piangonana ary mandeha iray ny antso amin'ny fiangonana eto amin'ny diocèse amin'ny fananganana any amin'ny distrika sy ny zanam-piangonana tsirairay avy ka inona fa hitondra hery vaovao sy hitondra fampiroboroboana misimisy kokoa amin'izao fankalazana ny 10 taona ny AFAFI eto Madagasikara izao ka ny fahatelon'ny volana Oktobra raha tsy misy ny fiovana no anaovana fankalazana ilay 10 taona ny AFAFI eto amin'ny diocèse n'Antananarivo izay ho atao any Ambiatobe. Ty tena tsy haritra hifampizarana mihitsy ny ty nefa nanamarika ny fiainantsika tato amin'ny AFAFI tany amin'ny taona 2024 tany ohatra mbola hoe misy an'izany AFAFI zany hony, misy n'izany AFAFI zany, fikambanana vaovao ve zany, fa ankehitriny kosa dia efa tena fantatry ny olona rehetra sy ny kristianina rehetra katolika eto amin'ny diocèse ny AFAFI, tena miroborobo ny AFAFI ka izany indrindra no hifanentanana eto ary mifampiantso ny diocèse rehetra mba hiroborobo ty fikambanana ty fa nanampy tosika be dia be ny fahazahoana ny reto boky reto lay tao anatin'ny tsangam-batony ny 10 taonan'ny AFAFI izy mopera homone national ka manampy be satria zavatra lehibe ny atao anatin'ity boky ty rehefa mamaky an'ity dia anentanana antsika namana rehetra manerana ny nosy ny AFAFI rehetra manerana Madagasikara fa indrindra fa ny diocèse n'Antananarivo andaotsika anjifa n'ity boky ty eo amin'ny fobe national amin'ny vidiny 5,000 ariary sady ilaitsika ty ary tsy ny AFAFI rery mila n'ity boky ty. Raha jerevantsika ny 9/4 any amin'ny boky iraka izy kely fotsiny ny resahany any fa ato amin'ity aina sy famonjeny ty zay fankalazana ny 10 taonan'ny AFAFI, tsangam-baton'ny 10 taonan'ny AFAFI dia tena misy ny atsipiriany ato anatin'ity ka anetahana antsika AFAFI-FET rehetra mba hividy andalina ity boky izay tsangam-baton'ny 10 taonan'ny AFAFI ity.
Dia izay indrindra no anentanako anareo eka vita dingana fahatelo mba hirosaka aty amin'ny AFAFI fa io ny tohatra mampifandray ny AFAFI sy ny FET. Etoana ary no anentanana antsika mpikambana rehetra AFAFI-FET mba hanotrona ny fiofanana izay karakarain'ny diocèse na ny session dia anasana antsika rehetra izay mandalo eto Antananarivo moa zany dia tanina daholo mba hanotrona izany ny toerana eny amin'ny FTMTK Ambohipo. Dia antsoina ihany koa isika AFAFI rehetra hanatrika ny filan-kevitry ny AFAFI izay atao amin'ny 2020 volana atao eny amin'ny seminaire zandrany. Mifanampy foana isika rehetra manerana ny Madagasikara, mifampizara ny traikefa, mifampizara tahirin-kevitra, inona ny tamin'ny anareo, inona ny nataonareo, dia fampizara eo tsika mifanampy eo dia zay zao vao TsaTiLaKri no efa nitsodrano AFAFI. Dia izay ary no azo natolotra ho antsika rehetra, namana rehetra, mpikambana ato amin'ny tambajoro mpivamy-pampamanera-tany AFAFI-FET an'i Madagasikara. Izay no azon'ny Diosezy Antananarivo natolotra ka dia miraro ny sosiny tsara ho antsika rehetra manerana ny nosy ary mifampibabaka hatranintsika ao anatin'ilay fanaovantsika veloma manao hoe aftema. Misaotra sy mankasitraka any zareo avy ao amin'ny Diosezy Antananarivo ary isika tamin'izay fifampizarana nentin'izy ireo teto izay. Amin'ny volana manaraka dia ho hitantsika eto indray ny Diosezy ny Toamasina hitondra ny fifampizarana amintsika. Koa dia manentana antsika ary hifampitaona, hifanentana amin'ny fifampizarana toy izao. Koa dia samy ary ho tahian'Andriamanitra, ho ela velona ao am-pontsika an'i Jesoa mandrakizay.